Raha ny mikasika ny fiampelezan-kevitra kosa sy ny filaminana nandritran'izay folo andro nisy ny fampelezan-kevitra izay satria dia nanomboka ny 7 ny volana septambra teo izany dia voalaza fa nizotra tao anatin'ny filaminana hatreto izay fampelezan-kevitra izay raha ny tatitra voaray avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana. Milamina araky ny tatra nataon'ny zandarimariam-pirenena amin'ny fizotro ny fampelezan-kevitra tao anatin'ny 10 andro nisiny. Raha ny fanazavana dia tsy mbola nisy ny antso na ny fandaminana tsy maintsy nirotsahan'ny mpitandro ny filaminana ao anatin'ny cellule de veille izay napetraka manokana hiantoka amin'ny fandriam-pahalemana meloa ao anaty ary aorian'ny fifidianana. Ny fipetrany raisina zany misy cellule de veille izay apetraka aty amin'ny niveau emonaty dia misy ihany koa any amin'ny faritany sy any amin'ny région ary amin'ny district rehetra dia ankoatran'izay moa zany chaque niveau na emo dia misy élément vonona anao irotsaka tsery zany na intervention amin'ny fotoana fohy raha ohatra ka misy ilana azy zany hoe mametraka effectif maximum d'effectif misy zany atao amin'ny force mpitandro filaminana mba mitandro ny filaminana vitan'ny fifidianana dia ny zavatra tandremana zany anisan'ny zavatra hoe mahasoa ny mpitandro filaminana koa zany satria araka ilay teneniko teo hoe misy élément vonona foana efa prépositionné zany io amin'ny fotoana rehetra izay ilana azy fa mba tsy hisy fandikana vikana hoe maniritery ny mpifidy na hoe mba mi-influencer zany safidim-bahoaka ny force de l'ordre dia apetraka amin'ny toerana izay tsy tazan'ny mpifidy io mandritra ny andro fifidianana eny fa na dia mandritra ny fampelezan-kevitra dia apetraka any amin'ny toerana lavitra ny voaraoko fifidianana iny amin'izay zany mba tsy hitany mpifidy ary tsy mahazo miditra amin'ny voaraoko fifidianana ireo mpitandro filaminana ireo raha tsisy réquisition avy amin'ny responsable ny bureau de vote ny président bureau de vote hatramin'izao aloha zany mbola tsisy mbola milamina zany hatramin'izao zany fa zany tsy zany tsy maintsy miomana foana zany ny ataon'ny mpitandro filaminana ary disponible foana zany. Misokatra ary miara-miasa amin'ny rehetra ny cellule de veille araka ny nambaran'ny zandarimariam-pirenena ary nisoritany eo anivon'ny zandarimariam-pirenena ihany koa fa misy ny andraikitra andrasana amin'ny candidat anisan'izany ny tokony hanarahana amin'ny fepetra amin'ny fitandrona amin'ny filaminana. Dia ny zavatra andrasana amin'ny candidat ihany koa dia mandraigna andraiky raha misy zany foarapefy ataon'le pombage ataon'ireo pombage ohatra hoe misy fandikan-dalàna na fanotohenana filaminam-bahoaka dia mba mandraigna andraiky ny candidat tsirairay. Dia ny zavatra andrasana aminy koa zany arany moa zany dia mandritra ny fampelezan-kevitra mba tsy manao zavatra manotohina ny filaminam-bahoaka ohatra hoe fampiasana tsipopoka na fampiasana afomanga na fampiasana fitondrana pombage fitaovam-piadiana araka ilay teneniko teo zany hoe garde du corps na ny service sécurité na ny fanitohinana ny lalabe-bahoaka na ny fandrangitana na ny fampiatsiana zany mba tsy ataon'ny candidat rehefa manao fampelezan-kevitra. Dia ny farany moa zany eo amin'ny toerana famorian'ny vahoaka zany izy no tokony andraikitra eo amin'ny service d'ordre ao anatiny. Raha misy moa débordement ohatra hoe tsy ana zay eo zany ilay ilanan'ilay hoe mifandray foana amin'ny cellule de veille. Nampatsiahy ihany koa ny tsy tokony ampiasana tsipopoka na afomanga ary ny tsy tokony hitondrana fitaovam-piadiana mandritra famorim-bahoaka izy ireo. Tsy tokony hampiasa teny na fihetsika manontoina amin'ny filaminam-bahoaka na manontoina amin'ny fifamoivoizana amin'ny arabe-bahoaka ny candidat mandritra ny fampelezan-kevitra.